Akafaliana trandray tokolasy toko vavy no etsy dia tokotranonao amin'izao alahady alina fa 20 ny volana oktobra izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotratsika ny arahaba ary sainam-panazantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany azo lazaina fa mbola mangina dia mangina aloha raha ny resaka fanatanjahantena ho an'ny eto Antananarivo sainga misy ihany kosa ireo fanatanjahantena fananana mandeha izay any amin'ny faritra any dia ny baolina kitra no tiana holazaina amin'izany izay anisan'ny andrasan'ny maro tamin'ity androany ity dia ny ampaifadalan'ny TELMA Coupe de Madagasikara. Ho an'ny tany Fianaratsoa dia tafavoaka hiatrika ny dingan'ny manasa-dalan ny COSFA avy eto Analamanga sy ny ADEMA avy eto amin'ny ligina Analamanga tamin'izany lalao nitaterahana io tolakandro io tany amin'ny kianjana Pasambaza tany Fianaratsoa. Samy équipe avy eto Analamanga no tafavoaka hiatrika ny dingan'ny manasa-dalan eo amin'ny fidinan'ny TELMA Coupe de Madagasikara tany amin'ny kianjana Pasambaza Fianaratsoa tamin'ity tolakandro ity. Ny COSFA nandresy ny FC Ilakaka tamin'ny samazava 3-0. Ny lalao tena nandrasan'ny maro kosa tamin'ity tolakandro ity dia ny fihaonana teo amin'ny ADEMA sy ny LGK plus tafavoaka mpandresy ary nakany amin'ny dingan'ny manasa-dalan ny ekipan'ny Vato rehefa nandresy ny ekipan'ny LGK plus tao aorian'ny fantakana tiro but 4-0. Tao anatin'ny fotoana ara-dalàna dia nisaraka 3-0 ny rotota. Raha ny hery-dalao tamin'ny kapobeny dia azo lazaina fa nanatombo ny ekipan'ny Vato tamin'ity fihaonana ity. Porofon'izany izay nitarian'izy ireo hatrany tamin'ny isa teny amin'ny solaitra be izay nitarika hatrany amin'ny isa 3-0 nandritra ny fotoana nilalaovana izay kelikely ihany sisa tsy ataperany 90 minitra. Tany amin'ny faraparany izay voasahala ny LGK plus ny isa izay 3-3. Taoriny izay dia niditra teo amin'ny fantakana tiro but ny rotota teo no nalavo ny ekipan'ny LGK plus. Sarotra ho an'ny ekipan'ny LGK plus no niatrika ity fantakana tiro but ity raha mora kosa ho an'ny AS ADEMA satria dia iray ihany no tsy natafiditra izy ireo satria baolina 4 be zao no tafiditry ny AS ADEMA tamin'izay fantakana tiro but izay na ray ihany kosa no tafiditry ny LGK. Tafita amin'ny dingan'ny manasa-dalan zany ny COSFA sy ny ADEMA izay tany Fianaratsoa no hiatrika izay dingan'ny manasa-dalan izay.